2, 3. Ireo tantsaha tena sahirana ara-pivelomana no tohanan'ny fida, izany hoe ireo izay tena tsy afa-manoatra amin'ny fiainana andavanandro. Noho izany indrindra, misy hatrany ireo ampahany tantsaha izay miaina ao ambanin'ny fetran'ny fahantrana. Ireo tantsaha tsy manan-tany, ny tanora sy ny vehivavy, ireo no sokajin'olona antsoina ho tena sahirana. Tsy hoe miaina amin'ny fomba tsy zarizary ihany izy ireo, fa miankina koa amin'ny hafa vokatra izany. Novolavolana toy izany koa ny tetikasa mba ahazoana sokajin'olona rehetra ao anatin'ny fiarahamonina tombontsoa. Nahazo vokatsoa tamin'izany ihany koa ny vehivavy. Afaka nitavana tsara izany irika misokatra teo amin'izany ireo vehivavy ireo. Nazava tsara tamin'izy ireo ny fampianarana mamaky teny sy manoratra rahan'asa natao taminy. Tamin'ny taona 1970 dia 700 mponina no nahay namaky teny sy nanoratra tao amin'ny faritry Mandrare. Nitombo avy-roena izany tamin'ny taona 2014 ary vehivavy ny antsasamanila an'ireo nianatra. Manarak'izao, mba hitohy ny fahaizanay mba tokony mba hihoatsoatra zay metimety. Mazana ny renim-pianakaviana ny tena hianjadiany tsy fahombiazana vokatry ny fiterahana matetika izay misy fiantraikany ara-pahasalamana sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Azo lazaina fa ambony ihany ny taham-piterahana amin'ny ankapobeny satria zaza 7 isa-tokantrano izany no tamin'ny taona 1770, niova ho 4.9 kosa izany tamin'ny taona 7.4. Ankoatr'izany, ireo vehivavy ireo an-trano no nisahana ny asa tokantrano toy ny fakana kitay. Vokany, tsy nanam-potoana mihitsy izy ireo ny saintsainana ny fahaleovantenany. Miaina amin'ny asa ara-batana izay mandreraka tokoa ny ankamaroan'ny vehivavy any ambanivohitra. Lany amin'ny fikarakarana volo fihinana ny ankamaroan'ny tontolo androny ary koa mbola mandeha mizaha kitay any amin'ny toerana lavitra. Tamin'ny taona 2012, raha natomboka ny dingana faharoan'ny tetikasa dia nazava ho azy fa nila fitsinjovana manokana ny vehivavy teo anivon'ny faritra ahafahana mampandroso ny fiainana ankapobeny mpiara-monina. Nilaina tokoa ny fandraisan'ny vehivavy anjara teo amin'ny fanehoan-kevitra ao anaty fiarahamonina ary nekena ho hitantana ny toerana ao anatin'ny sehatra mampanapa-kevitra izy ireo. Ary ihany koa mba ahombiazan'ny tetikasa amin'ny fanampiana ny vehivavy, tsy maintsy noresendahatra aloha ny lehilahy mba hivelaran'ny vehivavy amin'ny maha izy azy. Toy ireo volavolan-kevitra vaovao naroson'ny PHBN, nanao fanentanana fahoben'ny mpiray tanàna ireo mpitaodra raha momba ny tombotsoa ara-pahasalamana, ara-piarahamonina sy toe-karena azo avy amin'ny fanampian'ny vehivavy ahafahana mihoatra ao anatin'ny fiarahamonina fehezin'ny lahy. Rehefa nankatoavin'ny lahy ny tanjon'ny tetikasa, mora tamin'ireo mpitaodra rano nandrisika azy ireo, handrindra ny asany hifandraika amin'ny tetikasa. Fa amin'izao zany izy le vehivavy dia nahalala ny kambana aby amin'izao. Ka dia tena nisy vokany zany regny fikambana ataon'ny vehivavy regny. Amin'izao fotoan'izao dia fa besaky ny nanao teza akoho mahatody lava regny. Fitezana kisoa. Rehetra regny zany dia mahalala ny fikambana no nahavitana azy aby. Vokatry ny famporisihany avy tamin'ireo mpitaodra rahan'ny tetikasa dia niroso tsikelikely tamin'ny fananganana ny fikambanany ireo vehivavy. Ny vondrona toy ny ara-tontolo iainana tao amin'ny PHBN dia natao indrindra ampiroborobo ny fampiasana fatana no hatsaraina izay nampiena ny fandripahana ny ala ary koa nanamaivana ny asan'ny vehivavy.
Hitany vaingana tokoa teo aloha ny fahasimban'ny ala teny amin'ny lemaka ambonin'ny mandrare. Taty dia kitay hazo, saribao no nampiasaina andrahoan-tsakafo. Nisy ny fanentanana fahobe ho fampirisihana ny fampiasana fatana toy ity. Tsy dia lafo izy io, tsotra ny fanamboarana azy sady voadidina efitra kely ho fiarovana ny trano izay mora mirehitra koa. Ankehitriny misy ireo antokon'olona misahana ny fambolem-kazo isan-tanàna toy ity mpandray anjara mitetika asa madinika eny an-toerana ity. Am'le fanentanan'ny projet anay nahatafavoahanay n'izao fiarom-piainanay zao fa satria am'izao 2007 zao zany zahay efa afaky ny fizalianay tamin'ny famboara hazo trano, hita. Toeram-pamafazana 5 zao no voatsangana amokarana zanakazo ary 300 hektara ny velaran-tany voavolo-kininina sy karazan-kazo hafa koa tao aorianan'izany. Nitondra mponina ho amin'ny fomba fijery sy fisainana vaovao izany asa izany. Perimetranay zao zany da mbo sy vaky mira, da mbo mangetaheta ny voly zanakazo ahay zao. Satria tamaza zahay sady faly noho ny fanentanan'ny projet-nay amin'ny fagnavotany anay amin'ny farim-piainanay mikasika an'ity fizalianay tamin'ity hazo ty.